MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Mamporisika ny fampiasana fiara elektrika indray ny fanjakana eo anatrihan'olana herinaratra amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampamitram-panontaniana ny maro amin'ny hoe tena mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena marina ve mpitondra fanjakana. Manjaka ny diversion politika hanafenana sy hanariana ny fifantohany rehetra amin'ireo karazana olana tsy fahombiaza ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny vahoaka malagasy izay tsy tokony hovariana manoloan'izay ho ny mpamakafaka politika. Miantsony rehetra isiny ny fahaleovan-tena ny asa-pitsarana ny Tony Pampanolalany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fianarantsoa. Lehilahy iray mamita sazy eny amin'ny fonjan-tsefana ho tratra tamin'ny raharaha fakana-keriny, mpampanofa fiarakodia iray teny Avolony herinandro teo, voasambotra niaraka tamin'ny namany miisa roa. Voasokajy ouragan mahery vaika indrindra mandalo ao Florida amin'izao fotoana ny ouragan Milton. Isan'ny mantongo ireo loza voajanahary mahery vaika, ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiakarany hafanana tafahoatra. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tiana ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety ampanomboana dia aleo ny tenako no hiala tsiny sady amin'izay mety ho fatapahany herinaratra mandritra ny fampahalalam-baovao. Antony ny ety amin'ny toerana misy ny foibeny kolo ety fotoana tapahany herinaratra no betsaka noho ny fotoana andianany amin'izao fotoana izao ka tsy haitsony izy io na délestage tony mahazatra na efa famonona ny orinasa sy ny vahoaka malagasy manontolo. Ho hitantsika miadalana ihany ny avalan'izay. Fa ny jiro tapakalava tsy maraka ny afilan'ny mpanjifa ny herinaratra kanefa dia ny fampiasana fiara elektrika indray no ampirisiany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampametram-panontaniana ny maro ny amin'ny hoe tena mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena marina ve ampitondra fanjakana ankehitriny. Matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Efa tsy zava-baovao amin'ny malagasy intsony ny filazana fa zavatra mbola tsy fahita teto amintsika tao anatin'ny 80 taona no atolotry ny mpitondra. Efa tsy manaikitra ny maro intsony ny vokatr'izay ny mahita ireo tranga mbola tsy fahita tao anatin'ny 80 taona araka ny voalaza. Saingy ny tena olana goavana tsy ilainy lazaina no nipoitra fa zavatra hafa tanteraka. Manoloan'izany, betsaka ireo sary fanehoana ny anaty tambazotran-tserasera milaza fa zavatra hafa no nafarana, zavatra hafa no tonga, zavatra hafa no lazaina, zavatra hafa no vita, zavatra hafa no nampanantenaina, ary hafa no natolotra. Izao indray, fanalana ny olana ny fatapahan-jiro no tadiavina, ny famporisina ny olona ampiasa voiture elektrika no imasona. Fanontaniana mipetraka ny hoe mahafantatra tsara ny tena zava-misy eto Madagasikara ve ny mpitondra fanjakana? Fomba ahoana no ampiasan'ny malagasy voiture elektrika raha toka manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina na manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva ny fahatapahan-jiro? Ny mponina izay tsy afaka misaritra na dia ny finday eny an-tanany aza. Fomba ahoana no ampiasana voiture elektrika manoloana ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'izao fotoana? Tsy ireo olona vitsy anisa ve no mamoaka fiara raitra sy mahatakatra mividy fiara amin'izao fasairanana mianjady amin'ny malagasy izao? Ny zava-misy na ireo any amin'ny firenena mandroso izay manana ambiampy amin'ny herinaratra aza tsy mazoto mampiasa ireny fiara elektrika ireny. Antony raha ny loharanom-baovao azo tsy maintsy mividy borne de recharge manokana izay vidiana lafo ny mpanjifa ankoatra ny vidin'ilay fiara. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany tsy mandeha ny tsena ny fiara elektrika any ivelany ka aty amin'ny tany andalam-pandrosoana sy mahanitra tahaka ny Madagasikara no andefasana azy. Tsy mandeha satria namoaka betsaka ireo orinasa mpamokatra saingy vitsy no lafo. Vokany
tsy namokatra intsony ny akamaroan'ireo orinasa. Izany hoe tsy nanafatra kobalta intsony izay singa fototra ilaina amin'ny fanamboarana ny bateria anireny fiara elektrika ireny. Ary ny tena mahagaga ny rehetra dia ny hoe amporisena hanjifa sy ampiasa fiara elektrika ny malagasy, iadina misetroka avoaka ny fiara izay mandoto rivotra sy iarovana ny fahasimban'ny tontolo iainana. Kanefa ny famokarana herinaratra amahanana ireo fiara elektrika ireo izay mbola groupe électrogène avokoa. Raha ohatra ka natanjaka isika ary namokatra herinaratra betsaka avy amin'ny barazy hydroelektrika dia azo lazaina fa vahaolana mitombona izany. Tsy izany anefa ny zava-misy, izahana ahena ny fivoahan'ny setroka amin'ny fiara izay mandoto rivotra, izahana ampitomboana anefa ankilan'izay ny fampiasana groupe électrogène amin'ny famokarana herinaratra. Raha tsorina, vahaolana miteraka olana no arosin'ny mpitondra fanjakana tahaka ny fomba fiasa efa niainantsika hatr'izay. Tsy misy paikady matotra, tsy misy tanjona mazava, tsy misy zavatra. Ao anatin'izay famporisihana amin'ny fampiasana ny fiara elektrônika izay, elektrika, mbola sarotra ho an'ireo mpanamboatra fiara sy ireo garaza madinika eto amintsika ny fifehezan'ireo karazana fiarakodia elektrika araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Lafiny mekanika no mitovy sy azo ampiarina amin'ireo fiara maro raha toka mila fianarana manokana ny momba izay fiara elektrika izay. Mbola sarotra ihany koa ny fikojakojana azy reny raha ny eto amintsika manokana araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Nelarana Efson. Saika tsy manana fahaiza-manao manokana momba ireny voiture elektrika ireny ny mekanisien majinika na manana garage raha ny fanadiadiana natao. Mila manana fahaiza-manao manokana ny momba izany hoy ny mekanisien vao afaka miroso amin'ny fanamboarana izany raha ny fanazavana. Voiture elektrika aloha sy sady mbola tsy nahita, mbola tsy mafy. Mbola tsy anana connaissance misy raha hoe risque tobile électrique le mandeha courant le misarge tenany io na le chargena jirama. Tsy curieux ianao hijery izy fa tonga dia tenena hoe tsy haila izy satria zavatra tsy hanana expérience satria mila mianatra aloha, mila mifana misy satria le zavatra tsy na zavatra efa développé be fa zavatra nianarana io. Au moins za mba hoe nivoana ingénieur mikitikitika anazy mila maha elektronika be anao satria izy koa électricité mila zavatra betsaka zany fiezinao zay anao afaka hoe tena miteny hoe mafia an'io. Fa côté mécanique foana fa zavatra énergie ao anatiny tsy zay tena antsika zay hoe elektrika herinaratra no mampandeha anazy dia sarotra le izy. Ny côté iny zany mila olona mafia anazy misy fa ny côté mécanique foana. Mbola manano sarotra ny fikojakojana ireny fiara ireny eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Eo ny tsy fahafehezana izany, eo ihany koa ny mahakasika ny pièce ary eo ihany koa ny olana amin'ny resaka herinaratra eto Madagasikara. Moto betsaka eto zao satria moto efa misy mafia fa le tobile zao mbola tsy nahita hoe misy tobile elektrika eto amintsika dia iny fa nisy nakitika. Zany na ny olona any ivelany raha mbola sahirana mikitika andreny dia raha ataontsika hoe tonga eto ary zao reny dia raha sanatry simba ary dia hanafatra olona vany hoe zany tsika nampotra anazy sa hoe dia raha simba koa ary le ataontsika hoe chargentsika courant ary izy eto dia raha be tabe ary zany izy tonga eto mitobaka eto dia io ary ny olona efa mitarina resaka jirama hoe dia téléphérique ary tsy fantatra hoe nahoana zavatra zany impossible zany raha resaka jirama eto no atenena resaka énergie iainana. Na eo aza ny fifadiana amin'ny lafiny fitanterana mampitombo avoroeny amin'ny vidiny ny fiara mandeha amin'ny solika ny vidiny voiture elektrika izay tsy marisika ny malagasy anjifa izany hatreto. Eo ihany koa ny olany herinaratra izay tsy mbola nahitamba-olana hatramin'izao. Ankoatra ny fampanantenana lavareny, manjaka ihany koa ny diversion politique na ilay kajy politika anafenana sy anariana ny fifantohany rehetra amin'ireo karazana olana sy tsy fahombiaza mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Vahoaka malagasy izay tsy tokony variana manoloan'izay ho ny mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana androany. Henri Florian. Lasa fomba mampanao sy fahazaran-dratsy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny mampiasa ilay antsoina hoe diversion politique na ny fomba mampanao ara-politika miezaka manafina sy mandrava ny fifantohan'ny olona amin'ireo karazana olana maro samihafa rehefa indrindra akaiky ny vanam-potoam-pifidianana tahaka izao. Mikorosofahana ny fiainam-pirenena na eo amin'ny lafiny toekarena, ny fandriampahalemana, indrindra fa ny lafiny ara-sosialy,
ka izany mpitondra atao ny manafina izany amin'ny fampisehosehoana ireo kandidat izay atolotry ny antoko misy azy amin'ireo fihetsiketsehana sy ny famahana amin'ny ampahany olana misy mba hahavery ny fifantohan'ny malagasy. Mbola mitondra takatratra amin'izao fotoana izao ny krizy ara-politika, napetraky ny fifidianana ny fandimby, maingatana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izany, nitota amin'ny fifidianana soavavam-bahoaka, ary izao miafara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izao indray. Variana amin'ny adalahy politika ihany koa ny mpanao politika ka manadino izany olona mbahoaka izany. Dia mametraka fanontaniana isika. Raha ny mpanohatra ny mahazo ny fitantanana Antananarivo, inona ny zavatra iseho? Raha tsy azo ny mpanohatra ny ben'ny Antananarivo, inona ny zavatra iseho? Raha ny mpitondra ny mahazo an'io, inona ny zavatra iseho? Raha izy ny tsy mahazo an'io, inona ny zavatra iseho? Lay inona ny zavatra iseho antaniko eto dia ny ataoko hoe ny maro isan-jatony amin'izay fanontaniana izay dia makany amin'ilay fanahiana ny sininy atao hoe korontana politika no izy tsy voava mialoha fotoana. Vaolana inona ilay hoentiny ben'ny Antananarivo avy eo any no tokony sininy adevitra sy ny hoe aiza ho aiza ny asan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao any amin'ny fanomanana ben'ny tanàna fotsiny ihany ve mba hampamary toerana ny toerana sa hoe mba henony ny fitarana avoaka malagasy ankehitriny hoe ny tena efa miatra manaina efa tena ny aina no manefa noho ny hoe fisiny izay mbola ady la politika tsy mety voava eto amin'ny firenentsika izay. Miteraka tsy fatokisany mpamatsy vola ny firenena ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika izay tsy vita ny fanjakany ny soroka izany raha ny fanazavana trany. Izay crise politique izay tokony novahana tany am-piandohana mihitsy mba tsy ho lasa mahazo faka ny fiantraikany zany atao hoe crise politique zany. Ny fiantraikany dia inona? Io atao hoe tsy fifehezany intsony ny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika io. Tsy voafehy satria na ny mpamatsy volantsika azy dia marisarisa ny amin'ny fanohanana arabola tsy manana antoka noho ny tsy fisiny izay atao hoe fitoniana ara-politika na atao hoe apaisement politique izay. Izay zany aloha ny tokony ny matimatesana tamin'ireny hoe tsy manaiky ny fifidianana filoham-pirenena ny mpisehatra politika rehetra dia ny afara tamin'ny tsy fampandraisana anjara mihitsy ny vahoaka malagasy. Matetika natao mba hisoroana ny fahenjehana sy ny fanakanana amin'ny fitondram-panjakana na ny rafitra iray ny fomba ampiasan'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiasana ity diversion politika ity. Ohatra amin'izany ny zava-misy ankehitriny eo amin'ireo olana ara-toe-karena sy ny délestage, ny tsy fisian-drano, ny lafiny ara-tsosialy sy ny maro samihafa. Misa raiky amin'ny 20 ireo commune tsy manana afa-tsy lisitra tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina araka ny tatitra avy amin'ny CENI tamin'ity androany ity. Raha ny tatitra trano manodidina ny 2 hatramin'ny 9 ny isan'ireo mpilatsaka hovidiana isaky ny commune amin'ny fifidianana ny faraiky amby 10 volana Desambra ho avy izao. Ny Lara Nevson. Misa raiky amin'ny 20 ireo commune tsy ahitana afa-tsy candidat tokana araky ny lisitra ofisialy navoaka ny teo anivo ny voamera maleo tena misana ny fifidianana tamin'ny fomba ofisialy androany ny lisitra ireo candidat ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanteraina ny faraiky amby 10 Desambra 2024. Mandridina ny haray hatramin'ny 9 eo ny isan'ireo mpilatsaka hofidiana isaky ny commune. Commune miisa 9 ahitana lisitra 8, commune miisa 30 ahitana lisitra miisa 7, commune miisa 20 ahitana lisitra miisa 4, commune miisa 12 amzato ahitana lisitra miisa 10, commune miisa 10 ahitana lisitra 4, commune miisa 4 ahitana lisitra 3, commune 12 ahitana lisitra 2 ary commune raiky amin'ny 20 ahitana lisitra tokana. Marina voalohany dia ahitana lisitra mpilatsaka hofidiana avokoa amin'ireo commune 5,990 manerana ny Madagasikara. Ny fanamarina faharoa dia miisa 7,350 ny totalin'ireo lisitra mpilatsaka hofidiana voarakitra anatin'ny lista ofisialy navoaka androany. Ka ny 7,990 amin'izany dia avy amin'ny vondrana antoko politika, ny 1,990 avy amin'ny antoko politika, ary ny 7,720 kosa
dia avy amin'ny tsy miankina. tsy toy ny tamin'nisy fividianana tany aloha fa ny fividianana abeny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ny tsy taona ity fa nisy aloha lisitra izany hoe ny kandida beny tanàna no ifidianana ireo mpanolotsaina. Araka ny voalazan'ny lalàna dia fividianana lisitra noho izany dia ny loha lisitra no fidiana ho beny tanàna ary ny pray lisitra kosa no fidiana ho mpanolotsaina. Amin'ireo 7 sy 350 kandida ho beny tanàna ireo dia azo ambara fa 12 sy 5 no lehilahy ary 7 sy 300 kosa no vehivavy. Manaraka izay amin'ireo kandida ho beny tanàna ireo ihany dia toy izao misy sala taona 7 sy 900 no 2 ka hatramin'ny 5 taona, 7 sy 20 ny 9 ka hatramin'ny 50 taona. Araka nisy atety-andro napetraka ihany koa ho tanterahina rapitso nisy fisarihana ny laharan'ireo kandida ao anatiny nisy bulletin tokana manerana ireo distrika miisa 20 miisa 470 sy 7 alina ny isan'ireo kandida mandrafitra ny lisitra izay hanavoaka ny teo anivony ny vomera maloetena misana ny fividianana androany. Izany hoe nahitana fitombony maheriny ny 900 izany raha ampitana tamin'ny fividianana beny tanàna sy mpanolotsaina tamin'ny farany teo. Fa miantsony rehetra isiny faleovatena ny asa pitsarana ny tony mpampanolalana eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany ao fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Ny tenany ihany koa izay nitondra ny fanazavana mikasika ny famerana ampitsara ny antoerana tsy handray olona intsony araka ny baiko midina amin'izao fotoana izao. Aingo rakotondrina kolo fianaratsoa. Maro ireo raramandalo eny anivon'ny fitsarana no indraindray tsy dia mifanaraka loatra amin'ny zava-mitranga sy hita teny antoerana ny dity mivoaka ka mandratsy endrika ny fitsarana moa izy ireny. Maromaro ny antony mety mahatonga izany fa ny tena tsikaritra dia toa tsindry ara-politika ireny fanapahan-kevitra ireny. Fa mamela anareo zany mba ampita resaka amin'ny ambaratonga mpahefana sasatsasany mba avelao tompoko ny fitsarana hiasa asany ene io avelao izy anao ny asany aza malaky ny tsara olona indraindray le zavatra manao ny asany araka izay azony atao ny mpitsara ny olona ty ivelany sady mandrara no mandrahona no mbola mametaka etikety koa fa dia makahery ny mpitsara namana rehetra fa raha ohatra ny manjoana izao dia tsy moramora mihitsy haveriko indray mandeha havelao tompoko ny fitsarana mba hanao ny asany aza rahonana aza ampitahorina aza dia asina resaka be zao fisakana misakana fampandrosoana tsy misy mpitsara isakana fampandrosoana misy ireo. Nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ireo petadrindrina eo anivon'ny fitsarana amin'ny tsy tokony andraisan'izy ireo olona mety ho fandaminana anatiny hoy izy fa tanjon'ny fitsarana nefa amin'izao fotoana izao ilay hoe fitsarana manakaiky vahoaka. Ny olana moa tsy mifidy saranga fa tsy maintsy tratra ny olana ianao na mahay na tsy mahay na manana na tsy manana reny matetika zany mandondona amin'ny mila hevitra zany izy hoe inona tompoko ny tokony atao fa zao ny mahazo anay ny avanay tompoko mbola raikitra ry ny didinay tompoko tsy hita misy zavatra marobe ho ahy manokana zany fomba fijeriko tokony hisy varavarana misokatra ihany amin'ny fitsarana mba hihain'ny fitarainany olona. Inona moa ny tanjona amin'izao zany ny fitondram-panjakana fitsarana manatona vahoaka ka raha hakatona ihapy zany ny varavaranay aiza zany no hodondominy vahoaka hitaraina zao fa nay moa tsy afa manoatra fa baiko aloha io dia rahanay fa raha mitendray zany ny any ambony sokafo indray ny varavaranareo fa afaka mandray olona indray nareo dia mandray zahay. Very fanambola velona ireo olona manandrara eny anivon'ny fitsarana araka izany raha fandaminana anatiny tokoa dia hatramin'ny raoviana dia miandry tokoa moa aloha zany fa gasy. Fa lehilahy ray mamita sazy eny amin'ny fonjany tsy efa no tratra tamin'ny rarafakana-keriny mpampanofa fiarakodia iray teny Avolony herinandro lasa teo. Voasambotra niaraka tamin'ny gadro io ihany koa ny namany miisa 2 tranga izay mampametra-panontaniana amin'ny fomba fiasan'ny mpiandry fonja eny tsy efa sy ny maro hafa. Daniela Minoaso. Ny alatsinainy 9 septambra lasa teo, iray mpianakaviana iray misehatra amin'ny fampanofana fiarakodia no nisy nakankiriny teny Avoloa. Ity farany izay navototra ireo Jiolahy iray andro taorian'izay teny Ambatomaro rehefa nahazoany ireto farany vola mitetina 12 tapitrisa ariary ny fijoroana vavolombelona.
nisy ny antso hoe anao location amin'ny 5 fotoanany teny avoloha dia ho teraka amin'ny vatiny hoterina ny anosy dia tonga tamin'ny 5 teny avoloha dia nijanona dia vao nijanona dia hitany dia niditra izy dia izy tafiditra tifitra bingo bosy ana dia nisy niditra tao aoriana dia vao tafiditra tao aoriana dia nanambana basy aza mihetsika lahy dia sitona natao aoriana dia namony dia namatitra ana dia lasa izy ohatran'ny party loatany zareo ilay tômôbila dia lasa izy party nakany ambady fotsy dia ny arivariva toy izy vao mivirana niakatra vilona dia niresaka izy hoe elahy manana 150 millions ka raha manay makany lahy fa raha manana an'izay lahy dia fotsy zay dia niresaka moa tena dia niresaka dia za tsy manana an'izany dia teo dia lasa nalay nikodina telefonina dia nisavazavainy anina dia nisy vola tao moa dia lasa ny daholo ny vola tao anaty telefonina dia nitady vola hoe tsy ampy ty fa ampio ty raha tsy zany lahy vonoina dia niantsoantso olona dia le rahalahy koa nanome vola fa hoe atsoa izy dia angalo vola dia sady ambanana basy ianao zany miresaka amin'ile olona hoe resao izy hoe zao teneninazy misy an'izao ty dia nandefa vola izy dia nijanona manja maraina teny Betongotry zay teny nitazomany anahy izy telo moa zany niezaka ny nampiresaka hoe ohatrina ny volany amin'ny lahy tsy ampy io ampio niezaka nitady vola dia so mana 30 millions d'ariary ny tadiavany dia 80 millions de francs moa ny totalany lasany telona efatrandro taoriany namitsorana azy mbola notakiny ireo jola vola mitetina folo tapitrisa ariary indray ity farany raha tsy izany dia averin'izy ireo alainankeriny saingy nametraka fitoriana kosa ity farany taorian'izay tamin'ny alalan'ny fanarana ireo antso sy fijerena ireo caméra de surveillance telona no voasamotry ny mpitandro filaminana teo anivony sampana fikarohana eloko abevava tetsy fiadanana raha toka tsy mbola hita kosa hatreto ilay olona voalaza fa mpamajibasy azy ireo avy tsy namotana ireo telona voasambotra ireo izay samy efa voafonja avokoa raha toka tokony mbola mitasazy 10 taona tranomaizina eny amin'ny fonjany tsefa no niraharaha von'olona ny taona 712 kosa ny iray amin'izy ireo noho izao tratrana nanao fakanakeriny izao tranga izay mampanahy ilay ny arambona nanaovany ity farany antsoavo amin'ireo tompona andraikitra zay koa le izy hoe ry zareo mbola misy tsy azo izy mbola nisy naniraka le naniraka zany tsy fantatra hoe ahoana zay le resany hoe zay ke nisy naniraka fa tsy fantatra zay marina ho nefa izy koa ohatrany hoe resaka ohatr'izay ihany namonon'olona location ohatr'izay ihany tamin'izany 2019 zany dia nikaja 10 taona izy nefa tonga ny aminay mandrahoana tonga ho an-trano izy mitady hoe hitady anaony izy tonga mandrahoana izy mahafantatra ny fianakaviako dia ny atahoranay hoe raha misy zany tsy veterany ihanina dia hivoaka andray izy dia hanao façon amin'ilay zavatra ataony dia lasa matahotra izay dia mba mangataka zany zay hoe tena tsy mety ilay zavatra misy eto olona efa mikatra ve dia mbola voaka amin'ny fonja dia lasa tsy mangarara ilay zavatra andrasana hatreto ny toy ny tirara ity na nididy avoaka ny fitsarana izany na ny fanadidina eo anivo ny fonja ny tsefa raha mitoy izao tranga fivoahana gadra eny tsefa izao anjaka trany ny tsy fandripalemana indrindra ny fakanan-keriny izay miamahazo vahana trany eto amintsika amin'izao fotoana na ny ambanivohitra izany na ny tanan-dehibe dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary vavao farany mbola mitoy ny zarakado zarakado ao amin'ny telma fiainam-bidy avana amin'ny smartphone filininy sy ireo finday telma maro afako tsy izany ihany amin'ny bonus isorofena amin'ny fotoana rehetra ifandraisanao amin'ireo akaiky anao ararotiaingana fa tsy misy obsti hatramin'ny 1 amin'ny 30 oktobra ihany hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan.
Plusieurs filières au choix. Génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités immédiats, l'USTIO et l'AELINA Nissan, appelez le 034 31 777 37. Mamerina ny araba hatrany tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity. Isan'ny taratsika izay tsy mijanona eto Antananarivo renivohitra intsony. Mihazo ny tapany avaratra ny nosy avy hatrany ireo mpifindra-monina avy any Atsibo amin'izao fotoana izao. Ireo izay tena manana antondra rà eto andrenivohitra sisa no mijanona raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilavo. Raha toka tsy voaresaka matetika tatoato, mbola mitoetra ny fifindra-monina avy any atsimon'ny nosy amin'izao fotoana noho ny antony maro samihafa. Ho any eto amin'ny toby fasan'ny karana, tonga ny fiara, mametraka azy ireo izay mifindra fiara hafa ka mihazo ny tapany avaratry ny nosy. Misy ihany koa raha ny fanazavana, ireo fiara manao direct avy any atsimon'ny nosy, mihazo izay tapany avaratry ny nosy izay. Io zany misy ihany izy. Fa vetivety dia tsisy nakaty tso satria le makany Sambavy reny zany miala avany any atsimo dia miala avaratra fa le eto Antananarivo zany efa tsy nisy tsony mihitsy asa zay tena natonga zay nga moko tonga eto koa tsina tsisy ninina eto konga tsisy eto koa mafiady daholo ny olona sahirana. Namafy ihany koa ny anivony fokotany izay nanaovana fanadihadiana fa mandalo sisa no ataon'izy ireo eto Antananarivo. Isan'izany ohatra ny any Avoloa izay nandrenesana feo fa misy mpifindra-monina mitoby. Ana zava-misy hita aloha dia mandalo le olona mitsitokotoko maromaro avy any atsimo reny fa ohatrany hoe tapakandro zareo mipetrapetraka eo dia avy eny ampitsin'iny tsy hitanay intsony. Ohatr'izay ny zava-misy ety. Tsy maharitra aloha zany koa hoe tsy hoe misesisesy fa fahafantarako an'zareo ireo ohatrany hoe miandry tomobile ka anazy ve sa hoe voatonga fa zay moa tsy manontany fa mahita fotsiny dia avy eo zay miverina miasa tsy mahita an'zareo intsony. Raha toka ny ady an-trano no antony goavana mampifindra-monina any amin'ireo firenena vahiny, ny fasairanana, ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fandriampahalemana sy ny haitany no tena antony zany eto Madagasikara ka isan'ny nahitana betsaka izany ireo mponina avy any atsimo. Raha toka atao taolagniaro no nifindran'ireo mponina avy any ambanivohitra tany am-piandohana, mandeha lavidavitra zany taty aoriana ka nihazo ny renivohitry Madagasikara. Tsy nijanona teto nefa, mbola maro ireo mandeha lavitra kokoa ka mihazo ny tapany avaratry ny nosy. Raha ny tarehimarika navoaka ny ministeran'ny mponina, ny ohatry ny 400 ireo mponina avy any atsimon'ny nosy tonga teto an-drenivohitra hihazo ireo faritra hafa ny taona 124. Araka izany, lasa fandalovana sisa ny eto Antananarivo. Na izany, isan'ny tranga tsy mbola voafehy eto amintsika ny fifindra-monina, indrindra ny famahana ireo antony mahatonga io fifindra-monina io. Fa mbola manahirana amin'izao fotoana ny fitsaboana saina na ny santé mentale. Vitsanisa ihany koa ireo mpitsabo misehatra anatin'izay ho ny plateforme santé mentale et soutien psychosocial tamin'ity androan'ity. Miseho amin'ny endry maro ankila ny tsy fahatombanana ny fahasalaman'ny saina izay misy fiantraikany goavana amin'ny fahasalaman'ny vatana ihany koa. Christian Dimby. Misy eo amin'ny endriny maro ny fahasimban'ny fahasalamana ara-tsaina raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivy ny plateforme santé mentale et soutien psychosocial tamin'ity androany ity. Endrika isehony zany amin'ny andavanandro ny adi-tsaina, ny miteny irery, ny fitenenana ratsy, ny fandatsana sy ireo maro hafa. Misy akina amin'ny fahasalaman'ny vatana ny fahasimban'ny fahasalamana ara-tsaina. Raha ny eto Madagasikara manokana, mbola ankavitsiana izay sehatra hitsaboana ny fahasalamana ara-tsaina izay. Tena be dia be ny fisehony eny an-dalambe antsika mahita olona miteny rery, mahita olona tsy maheno klaxon, mahita olona voatohinina kely dia efa tezitra, mahita ady isan'andro vazavaza sy ny etsetra, opa teny ratsy any anaty Facebook reny rehetra reny fomba fisehony daholo reny. Fa azo tena lazaina hoe tsy ampy ilay izy na anisan'ny olona hoe
mpisehatra ireo manam-pahaizana eto amintsika ny psychiatre ny psychologue ny orthophoniste zany raha tsisy akory eto Madagasikara ny psychomotrice tsy misy eto Madagasikara dia tena tsy ampy zany fa miezaka ny mpisehatra sy ny fanjakana ao anatin'ilay izy zava-dehibe araka izany ny fampahafantarana ny rehetra mikasika izay endrika fahampitihany ny fahasalamana ara-tsaina izay sy ametrahana paikady ho fisorohana mifanaraka amin'izany ny fampahafantarana ny izay rehetrarehetra ny ampiasana eo ny lehibe ny manager ny responsable ny RH ny mpiasa rehetrarehetra inavy ireo fambara fanairana ny resantsika teo eo koa ny fampahafantarana ny hoe inona ny activité afaka apetraka ny ampiasana koa ampisy an'ilay fisorohana aloha voalohany indrindra eo ny hoe fahisian'ny sport eo koa ny fisian'ny activité raha vao misy fambara fanairana zay dia ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fahasalaman'ny saina eo moa ilay resantsika teo ny psychologue ny psychiatre totosa androany teny Ambohidany atrikasa nentina nampahafantarana izay fitsaboana sy fikolokoloana ny fahasalamana ara-tsaina izay etsika izay natao entina hialohavana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina amin'ny 10 volana Oktobra ho avy izao. Fotoana ny ankamaroany ireo faritra iva eto Andrenivohitra na tsy mbola tonga aza ny fotoam-pahavaratra amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny etsy amin'ny Fokotany Andranomanalina voalohany izay nampanantenay ny Andrajoelina fa hojerena manokana taoriany nalany azy saingy izao omaly tsy miova ny zava-misy eny an-toerana raha ny fitarainany ireo mponina tamin'ity andro any ity. Daniela Minorso. Tsy mbola vanim-potoa ny fahavaratra akory, mirobo-drano sy mampiasa botte de pluie sahady amin'izao fotoana ireo mponina etsy Andranomanalina voalohany sy ny manodidina. Antony miakatra sahady ny rano no ny fahatsetsehana fantsona fivoahan-drano eny an-toerana. Ny famahana io olana amin'ny fiakaran'ny rano io izay isan'ny fampanantenana nataony fitondrana ankehitriny taoriany nalany azy, saingy nijanona ho fampanantenana pôkaty, nentina nambabo ny fon'ny mponina mpandany azy fotsiny izany raha ny fitarainan'ireo mponina. Tonga taty Rajoelina tamin'ny Desambra, rapitsy dia ho avy ny fitaovana nambarana an'ity lalana nefa zao efa 4 vola mbo hatram'izao mbola tsy vita, ny ankizy marary daholo ety zay tsy maintsy miroboka an'le rano, fitadiavam-bola tapaka eto zay mivarotra tsy mihinan-kanina, zay tsy mila vary tsy mila vola fa le lalana mihitsy. Ho avy zao fividianana dia hoe fidy be ny tanàna iray dia velany dia eo ihany, kito zafy ihany ny Lexis. Misy le président tena mitaraina aminao tsy hoe taty ambany tanàna ny tena nalany anao, nefa dia miravoravo tanana fotsiny ianao amin'ny ataon'le Fokotanina Andranomanalina voalohany. Dia nefa io hoe raha antsika mahita io le izy zao fa tena tsentsina ny lalana aty aminay tsisy mandalo, na mpivarotra sy ny ihany raha lasa sahirana be. Dia jereo le lalana aloha. Raha izao zava-misy izao, ho mafy ireo mponina ny atrehana ny toam-pahavaratra ao an'ity taona 2022 ity. Mbola tsy fahavaratra dia fa izao maty avara amin'rotsaka zany ireo na dia inona nataon'le olona. Tonga aty zany io rano tsy boany io raha fa zay. Zao ndray tonga avany manao misy le hoe manao hoe ino ty sekalinina. Aty le rano tsy mandeha ary iny sikirina. Zavatra tsy mandeha nge zany inona moa dika zany. Le problème amin'ity dia mivadika mandeha makany. Tsisy ninina atao. Ka izy ihany sao atao amin'le leo amin'ny fivondrona na atao tonga aty izy misy manabotso ndray rehefa avy eo misy manao io dia misy manabotsona ndray rehefa avy eo hoe ajanona io tsy fantatra izy manao an'izany. Atsona le any ambony zany tsisy ninina le olona menimenina. Raha ny hita teny an-toerana miaina fofona maimbo tratry ny aretina teraka io rano miandrona sy rano miakatra io avokoa ny ankamaroan'ny ireo mponina manodidina ny Andranomanalina voalohany, antony amafisiny izy ireo ny antso ny amin'ny tokony hijerena akaiky io fiakarany ny rano iny an-toerana io. Tontolon'ny fampianarana vetivety, vitsy ireo sekoly ambony tsy miankina miroso amin'ny fanomezana master na dia fanroso tamin'ny rafim-pampianarana LMD, azy isika ny taona 2022-2023. Maro ihany koa ireo sekoly mila manavao ireo lalam-piofananao amin'izao fotoana izao, ka eto Andriatsilavo. Maro amin'ireo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana amin'izao fotoana no mila manavao ireo lalam-piofanana ao aminy. Araka ny rijateny mifeny habilitation na ny fahazon-dalana manokana ao anatin'ny rafim-pampianarana LMD na ny licence, master et doctorat. Maro amin'ireo sekoly ambony no tsy manome afa-tsy licence. Antony, sarotra ny fahazona lalana iroso amin'ny master, hoy ireo sekoly efa nahazo lalana amin'izany. Isan'ny fepetra takiana ohatra ny fananana mpampianatra
manana ny mari-pahaizana takina sy ny lafy ny arabola. Tena presque docteur zany mampianatra ao. Ny fanananao an'izay tena zava-dehibe satria ireo mpianatra ireo raha ohatra izy efa manana licence tsy afaka hoe ingénieur ny mpianatra anazy fa tsy maintsy olo efa docteur zany ny mpianatra olo ivoaka master ohatr'izay zany le masodivana goavana ao anatin'le izy. Anankiray koa en facteur na hoe lafiny arabola zany raha ohatra sekoly vao nisokatra mafimafy ny atrika ny karaman'ireo professeur sy docteur maro be zany fa mila traiky efa maromaro amin'ny fotoana maromaro zany sy anazatra an'ireo mpianatra ireo ray aman-dreny hoe mandroso foana tsika mandroso foana. Mila fotoana mitakitra ikefa avy amin'ny sekoly ihany koa ny fahafahana miroso amin'ny master. Antony ireo mpianatra atao amin'ilay sekoly ihany no tsinjovina na eo aza ny fianany isan'ireo mpianatra miroso aoriny ny fahazonana licence. Master tsy dia tena be dia be ohatrany tamin'ny première année sy ny deuxième année sy ny troisième année fa mety ho folo fa mitanjona ao anatin'ilay izy moa zany atonga an'ilay mpianatra tao aminao tonga amin'ny tsaratsara kokoa hatrany na amin'ny lafiny diplôme na amin'ny lafiny arakasa misy anazy. Raha ny antotanisa voaray farany ny taona 2024 misy 540 ny lalam-piofanana amin'ireo sekoly ambaratonga ambony tsy miankina eto Madagasikara nankatoavy ny fanjakana ary toeram-pampiofanana ambaratonga ambony misy 700 no nahazo fahazon-dalana manokana. Tsy aivina hatrany ny taona 1324 isika teto Madagasikara no napiatra ny rafim-pampianarana LMD saingy mbola maro ankehitriny ny ezaka tokony atao ampanara-penitra izany eto amintsika. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpiasa anjato ny teo anivona orinasa Afakaby Ray eny amin'ny Fokontany Soamanandray. Commune Ambohidratrimo manoloana ny Tsindry azo lena miatra amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Maro ny antsojay ataon'ny mpampiasa ka isan'izany no fampianana tsy araka ny tokony ho iziny tamin'ny karama. Eo ihany koa ny fampiatoana azy ireo amin'ny asany nanomboka tamin'ity andro anty. Christian Dimby. Mpiasa maherin'ny 520 eo anivony orinasa Afakaba iray eny amin'ny Fokontany Soamanandray commune Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao no hiaran'ny Tsindry azo lena sy ny antsojay ataon'ny mpampiasa azy ireo. Na ena ny karama andraisin'ireo mpiasa efa amam-bolana maro izay fa ihany koa nampiatoana tamin'ny asany izy ireo tamin'ity androany ity. Nambaran'ireo solitenan'ny mpiasa ankilany fa miasa andramanalina izy ireo saingy tsy mifanaraka amin'izay ny tambin-karama izay raisiny ka antony tiany keny izy ireo izao fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa izao. Rehefa nandray voly zay dia tsy ampy ny karamanay dia tonga izay tamin'ny latsinainy nasaina nivoaka ny ampahan'ny masinista sasany fa hoe ndanamody fa tsy miakatra aloha ny asa dia tonga izay maraina teo tsy navela niditra tsony. Misy an'izany ato zao hoe ny asa nandritra ny ray volana eninalina ny vola raisina nefa ny fanjakana mametraka salera farany ambany eninalina sy roa hetsy zay zany ny salera farany ambany. Ny mpiasa manoloana an'izany zay tindry zareo ampiravana anazy nefany amin'ity toerany ity tsisy bisy aty. Tsy avy mpiasa akory no problema fa avy mpampiasa satria atao sindro azy lena le mpiasa miasa sy mandray karama terena posiny mirava amin'ny fito sasany alina nareo sisy tomobile sady sisy karama miasa sabosy nareo miasa voanjo miasa lahady koa plisin'izay miloby mandraparay ny andro tsy mandray karama tsy sakafo na dite na terena posiny tsy mesy miasa nareo. Efa nisy ireo fitarainana ny tena anivon'ireo ambaratonga isan-tsokajiny saingy manjaka hatrany ny kolikoly sy ny fanaovana raha matahora atao amin'ireo mpiasa. Efa nanao ambaratonga zay fatanay ny lalànan'ny orinasa nefany ny valitenina meny dia hoe zay mahafantatra fitsarana ambony zay manana namana amin'ny inspection de travail ary tonga tany mihitsy anisan'ny solitena niaraka tamin'ny mpiasa nanory le olona hoe tale anay tompoko ny tena corrupteur so corrupte tsy haiko tsony aiza moa nisy mpiasa miasa ray volana miasa roanao ariary tsy amena amin'ny maha olon-dehibe anay tena ranomaso tsy latsaka mpiasa satria samy mpiasa ohatranao ihany vao miteny mahery
akizy polisy ny sécurité anay ao atsona le polisy amoaka an'le akizy ivoaka fotsiny. Tsy anaikatra amin'ny farany ary manambana ny anamafy ny hetsika fitakiana ireo mpiasa raha tsy misy ny fandraisana andraikitry n'ireo tompona andraikitra voakasika manoloana ity fanaovana tsindrio falavy ny mpiasa malagasy ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny tiality ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Cinq filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao toy ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Rejoignez les universités membres de Gate Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.